Ravana malala mpifaliana no azontsika miona toy izao, azontsika miainy ny tenin'Andriamanitra, itezantsika fanahintsika koa voalohany fampotsika an'Andriamanitra, indrindra ny taona vaovao meny tompo antsika. Koa ndesika anatanteraka za fanompony zany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, zanak'indray amin'ny fahamarinana sy fitiavana. Amen. Alasinainy 9 janoary 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha riavana idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika. Andriamanitra ni amindra fo aminay sy tahanay. Amamiapitra ny tavany aminay anie izy, mba ho fantatra ety ambony tany ny lalanao sy ny famonjenanao any amin'ny jetilisa rehetra. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiobo ny firenena samihafa satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Amen. Miubi tani Jehova ri tani rehetra. Miubi uwani Jehova. Ubiu, ubiu. Manupuani Jehova, amini fifalina. Ubiu, ubiu. Makanisa yewana cheani, amini fiubina. Auka ufanta charefa Jehova nuanji amanisha. Miubi tani Jehova ri tani rehetra. Miubi uwani Jehova. Ubiu, ubiu. Manupuani Jehova, amini fifalina. Ubiu, ubiu. Makanisa yewana cheani, amini fiubina. Auka ufanta charefa Jehova nuanji amanisha. Isi nunana wati. Isi nunana wansika, ariazi sika, tia ulumisi undi fiangini. Amini vavadi, amini fisarana, aliye wakia, nani amini fiderana, kalaza, vianarani, fatsara Jehova, fatsara Jehova, arimanda gizalifa. Ariniacha mimi karana kafara makimini fama inani. Omi, 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 omi. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mendrika andrianina ianao, koa mendrika anao ny saotra, ny idera, ny laza, eny ny voninahitra no ianarinao masina, satria Andriamanitra tsy toa ianao. Tompo, mpanotsy izay, koa no fahotanay dia mamindrafo aminay. Sasao madio izay mba vakeloka, ary dio izay mba vampahotana. Feno ny fananao masina izay, raha indray ny afatra rehetra omeno anay indray, ka azonay maneho fa mendrika hoderaina ianao satria mendrika andrianina mahalona amin'ny fanomponanao. Ianao ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity riavana malala dia hitanao amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny kristianina tao Efesosy. Efesianina 4:1 ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy.
Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika amin'ny fiantsoana izay niantsonanareo, amin'ny fanetretena rehetra sy mifahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifantefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana, iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsoanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany ny ilazana hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ilay teraka tonga olona. Andriamanitra nolona tamintsika ka nitondra ny fiadanana, nitondra ny fiainana ho antsika. Nofinaina ho antsika an'io ka norantsika teo ny Efesianina 4:4 ny voalohany ka hatramin'ny 5 dia milaza ny fananaram-poly ny kristianina tao Efesosy mba hifanara-tsaina sy haharitra ary handroso tsara amin'ny toetra maha-kristianina. Ka ahoana izany hoe kristianina mandeha miendrika amin'ny fiantsoana izany araka izay voalaza eto dia izao endinin'ny 7 mazoto mitana ny firaisana, mazoto mitana ny firaisana. Ny kristianina tsirairay havana dia isany momba ny tenan'i Kristy. Raha izany izy dia azo lazaina fa ny tenan'i Kristy dia firaisan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Fanahy iray no namelona ny tena manontolo ary fanantenana iray no ombonan'izy rehetra, iray ny tena ary iray ny fanahy. Dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Olendin'ny 4. Takiana amin'ny mpino tsirairay havana ny fahazotoana hitana ny firaisana. Tsy firaisana vao hoforonina izany fa efa misy Kristy no mampiray antsika. Anjarantsika kosa ny miezaka amin'ny tany izany amin'ny alalan'ny fahaizana manesy tena, fanehoana fahalemem-panahy, faharipo, fahaizana mifantefitra amin'ny fitiavana. Olendin'ny 2. Ny fanahy masina no toy ny rà mikoriana mamelona ny momba ny tena rehetra dia ny mpino tsirairay avy. Ny fanahy masina no roaran'ny firaisana. Izany ry havana anambara eto. Ny kristianina mandeha miendrika amin'ny fiantsonana koa ry havana dia izao miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana. Ilaina ry havana ny fihasamihafana mba hifameno sy hamelona ny tena manontolo, fa samy mena fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Olendin'ny 7. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia natao ampiasaina ho amin'ny fanompoana azy. Kristy ny lohan'ny fiangonana, izy no mpifehy sady ny lohan'ny tena. Ao aminy no ahaizana manaiky fa iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Ny andininy 5. Ny fifahasamihafana dia harena lehibe ho fampandrosoana ny fiangonana raha miara-manompo sy mandeha miendrika izay niantsoana azy avy ny kristianina tsirairay. Ry havana malala, omena anao izany, hivoaranao satria kristianina ianao, manana ny finoana ianao, kanefa koa ny amin'ny fiainanao andehanana amin'izany mazoto mitana ny firaisana ary miara-miasa anaty fahasamihafana anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra no mofinaina nomena anay izay milaza ny an'ny kristianina mandeha miendrika ny fiantsoana ka mazoto mitana ny firaisana sy miara-miasa anaty fifahasamihafana. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay, mivavaka aminao izay ho an'ireo tsy salama mba hositranonao, anatsotra ny tananao ianao, nala-naisitra rehetina rehetra. Ao koa ny tontolo fahasalamana, milonareo dokotera menao fanomezam-pahasoavana ka azo materaka izany. Tompo, ampinoninao ireo manamanjo, tohanao ireo mareo sikiola sy ireo sahirana, ary mametraka ireo ohatran'ny mpigadrana koa izahay mba ho tsinjovinao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Da io ny fihazakazanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra, ny vavaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanapahantra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony an'io izy anona saza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isany fotoana ray avy nanetsodrana tolotra anao, ho fampiarezana anao amin'i Jesosy Kristy.
ny tompo fiadanana amianareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra ho aminao rehetra ny tompo. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.